Nahita tramponja vonjomaika ao tsy afa ile mainty izay jolay voasambotra teto taptananany Mahajanga ny faraiky amin'ny 20 ny volana Jiona lasa teo iny. Ny fakana olona ankeriny na ny kidnapping ary ny fanafiana amin'ny tambasy no antony ny samborana io lehilahy io. Misa telo izy ireo no samborana tamin'ny fotoana io. Ile mainty sy ilay vehivavy izay nanafenany ireo basy. Io vehivavy io dia nampidirina vonjomaika miaraka aminy amin'izao fotoana izao. Fa ilay vehivavy ray hafa bevoka kosa dia nahazo famitsorana vonjomaika. Amin'izao fotoana izao kosa, jolahy 5 hafa no mbola karohana amin'izao fotoana izao, voalaza fa namany ireto jolahy ireto. Raha saivina ny tantara dia ny faraiky amin'ny 20 ny volana Jiona lasa teo iny no sarin'ny polisy pirenena teto Mahajanga ile mainty sy ireo vehivavy roa izay voalaza fa mpitsokombakomba amin'ity raharaha ity. Raha ny fanazavana voaray eto am-pelatanana dia misy ny hetsika ataon'ny mpitandro filaminana mitambatra amongorana ireo olona 5 lahy izay voalaza fa jolay naman'ile mainty. Mbola tsy fantatra nefa hatreto ny tena andro marina hitsarana ireto jolay ireto mba ahafana ihany koa mamoaka ny didy tokony azon'izy ireo. Ny zavatra tsikatra tatoato izay dia saika sarona avokoa ireo jolay iraindainy fa indrindra eo amin'ny fanafiana amin'ny tambasy. Ho antsika eto Mahajanga kosa mbola mitohy ny fikarohana ireo olona izay nanao ny fanafiana amin'ny tambasy farany teo iny izay nitranga teny fiofio.